sika dia manompo an'andriamanitra ary ny andriamanitsika dia andriamanitra velona afaka milaza velona hoe velona ny andriamanitsika mahay manao zavatra rehetra izy amin'ny mahay manao zavatra rehetra azy dia afaka manao zavatra tsy ampoizinao izy ary indrindra afaka manao zavatra tsy ampoiziny fahavalonao zay rehetra miandro ny fahampotehanao amin'izay fotoan'izay andriamanitra afaka manao zavatra ambony afatra goavana zavatra goavana ny ankamaroan'ny kristianina ankehitriny nefa lasa tsy miaina n'ilay fiainana tian'andriamanitra hanehoana mahandriamanitra azy intsony tsaro fa andriamanitra dia tia mampiseho hoe andriamanitra izy andriamanitra dia mampiseho hoe andriamanitra izy ho an'ny olona firy amintsika dia hiaina fiainana feno fahagagana mialohan'izay possible ve ny fiainana feno fahagagana tiokeny kaikanao dia teneny hoe possible ve ny fiainana feno fahagagana mahita fahagagana ianao amin'ny ankonanao mahita fahagagana amin'ny zanakao mahita fahagagana amin'ny asanao mahita fahagagana amin'ny zavatra ketraketa zay ataonao eny na mandeha ny indalana ak ianao dia hita fahagagana amena vonavenao ankehitriny hianatra ny antsoina hoe tontolon'ny fahagagantsika ny tena marina dia ny hoe mamadika amin'ny tontolonao ho ny tontolo-pahagagana na mamadika amin'ny tontolo-piainako ho tontolo feno fahagagana amena mamadika amin'ny tontolo-piainako ho tontolo feno fahagagana averena hoe mamadika amin'ny tontolo-piainako ho tontolo feno fahagagana amena zay mino tongava aminao arak'izay inonao menaraka Jesosy Salamo 2:7 mamadika amin'ny tontolo ho tontolo feno fahagagana amena ny zavatra resavo dia tahaka ny hoe tany ay anankiray tsisy nininy dia tapika eo nefa iny tany tsisy nininy iny rehefa tonga ny Israely ianao manodidina ny Israely rehetra maina be fa Israely kosa dia maitso mavana dia zay rabe manodidina fa izy dia miavaka eo ampovoany maitsomaitso mavana izy tahaka ny hoe tonga ny ririnina maina ny loasa rehetra manomboka ny fahavakatra maitso ny zayzenao rehetra ny tiana lazaina dia izao afaka miova ny tontolo tenekeno kaiky hoe afaka miova ny tontolo e amena asanganoatra ho tananao ho tananarahana fahagagana iny manomboka androany hanao fahagagana iny mivavanao dia mivava pampitranga fahagagana manomboka androany naiza leanao dia isy fahagagana manomboka androany rehefa milaza zavatra tahaka zany dia misy olona zao mieritrehitra ahoana koa zany zavatra tenen'le paster zany ho hitanao eo androany fa misy karazana zavatra mila fantatra ny fanalahidy no voaray zay mahay mankato dia hiainao anatiny amena da makitsika rehetra Salamo 2:7 Salamo 2:7 dia rehefa avy eo Salamo 2:110 111:10 amin'ny anaran'i Jesosy kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambony fideran'ny Israely izany Israely ankehitriny isika rehetra kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambony fideran'ny Israely Salamo 2:110 ny fatahoana Jehova no fiandoham-pahendreny fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany maharitra mandrakizay
ny fiderana azy. Maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Arasikana maro zavatra iray efa nampianariko foana ity fa ho averiko indray. Ny zavatra iray tsy misaraka amin'Andriamanitra dia ny fiderana azy. Zay rehetra mahita fahitana momba an'Andriamanitra anatin'ny Baiboly dia mahita foana hoe manodidina an'Andriamanitra dia feno fiderana azy. Andriamanitra sy ny fiderana tsy misaraka. Ateny kely akaikireo Andriamanitra sy ny fiderana tsy misaraka hoe. Amen. Raha manay noty ianao dia soraty ty noty ty ary ty phrase ty mihitsy kesana hoe ny fiderana dia mamadika amin'ny tontolonao ho tontolon'ny imahagaga sy tontolon'ny fahagagana. Avy fandroany. Ny fiderana dia mamadika amin'ny tontolom-piainanao ho tontolon'ny imahagaga. Izy imahagaga ho tontolon'ny Jesosy sy ho tontolon'ny fahagagana. Amen. Rahasikana bavy. Ny zavatra tsy tsahatra mihitsy mandrakizay. Ny izy foana mandrakizay dia zavatra anankitelo. Ny fitiavana izy foana, ny teny izy foana, ary ny fahatelo izy foana mandrakizay dia ny fiderana. Satria nahoana? Ireo zavatra telo ireo tsy misaraka amin'Andriamanitra. Ny fitiavana dia Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra, ary ny fiderana dia atmosferan'Andriamanitra. Andriamanitra dia mpanao fahagagana. Raha tsorina zany ka rasikana bavy dia izao. Zay mandray noty dia minoté an'ity satria sarobidy ny zavatra tsotra indrindra nefa lehibe indrindra afaka ataon'ny olona iray dia ny mideran'Andriamanitra. Ny zavatra lehibe indrindra kanefa tsotra indrindra afaka ataon'ny olona iray dia ny midera an'Andriamanitra. Rehefa mideran'Andriamanitra ianao, ny tontolonao dia lasa tontolona fiderana, tontolon'ny mahagaga ary tontolon'ny fahagagana. Amen. Somary andeha ary ho tsotra be ao anatin'ny fizarana amintsika tsiraray avy. Rahasikana bavy. Ny force-ny Abraham dia fiderana. Ny force-ny Jacob na Israel dia fiderana. Ny force-ny David dia fiderana. Ny force-ny Joshua dia fiderana. Ny force-ny apôstôly dia fiderana. Tsy ireo olona ireo no miavaka. Hoe Abraham zany tena olona spesiala be mihitsy, na David zany olona spesiala be mihitsy. Tsy ireo olona ireo spesiala be mihitsy, fa ny atmosferan'ireo olona ireo no tsy mitobizana tamin'ny olona rehetra. Maria tsara ve ianao? Abraham raha mamaky ny tantaran'i Abraham ianao, naiza leny dia manao fanatitra aloha izy. Davida raha tsorina amintsika tsiraray avy, vao mahita ny lamatoany Jesse ny mpaminany dia makilolo e, mort papillon. Makilolo ny mpaminany vao nahita ny zokiny Davida satria nahoana? Lehilahy tena tsara tsanganana, lehilahy tena manany maha izy azy, ka vao nahita izy dia hoy izy ty le vonjy Jehovah. Davida ilay mpiady mahay kosa tsy ohatr'izany, satria nahoana? Na ny ray niteraka azy ary tsy nieritreritra hoe le aky iny no mpanjaka goavana. Izany hoe Davida zany olona kely, olona tsotra, olona tena tsotra, mitovy aminao Davida. Fa inona ny force-ny Davida? Tsy ny antsa mitadiny, tsy ny kilonjy 5 mitsipolony,
fa ny forsan'ny davida dia ny fiderana any ampiandrasana omba izy zao ny zavatra napiavaka ny davida any ampiandrasana ondra izy tsy mahita tsisy n'olona na mahita na iza any izy mitendry lokanga izy dia midera an'andriamanitra tonga ny leoanasybera noreseny ny vonoany ady any amin'ny tsisy mahita komba any amin'ny tsisy mahita mandresy izy satria nahoany tsy manao fa tsy midera an'andriamanitra izy ny forsan'ny davida tsy ary martio tsy basy fa fiderana tenikenoka hoe fiderana hoe teneny mafy hoe fiderana hoe ny forsan'ny josoa fiderana reo olona tena hitana hoe miavaka be tao anatin'ny baiboly noa nanavaka azy jereo le toepoly vo mivokany samy fiara izy dia inona nataony voalohany fanaty midera an'andriamanitra zany hoe na ny forsan'ny noa koa dia fiderana ankehitriny ny forsan'ny olona diplôme ny forsan'ny olona compte bancaire ny forsan'ny olona tomobile tsara tare dia zay tsy manana zay dia mieritritra hoe zay zany tsy ahomba mihitsy zay tsy lasa lavitra mihitsy satria zay tsy manana diplôma satria zay tsy manam-bola satria zay tsy manana fiara ndeha hoaiza mo diso zany raha lasaka nabavy eo miverena amin'ny fototra ny fototra dia zao ny forsanao dia tokony ho reo olona resatsika reo dia navita zavatra goava nitsangana fahagagana goavana ny antony ka lasaka nabavy dia zao lay atmosférany mihitsy no atmosférany mahagaga tenekeno kakana atmosférany mahagaga lay atmosféra hoe neny abraham na tany mailany ny andehanany dia ny tany andehanany lasa tany mamokatra satria izy mihitsy lay mitondra n'lay atmosfera tsy hoe izy no mitsofoka ao anatina atmosfera fa izy mihitsy he is the one who carries the atmosphere izy lay mitondra lay atmosfera is the one who create the atmosphere na hoe izy lay manorona n'lay atmosfera fantaniko aminao tona atmosfera iny ianao ary mamorona atmosfera tahaka ny ahoana ianao atmosfera na fahagagana ve créenao sa tsy zany rahalasika nabavy mitsara zao zavatra zao ny fiderana ifolako titeny ty ny fiderana dia mihoatra noho ny valaka satria nahoana rehefa midera an'andriamanitra ianao dia tsy maintsy miona amin'andriamanitra fa rehefa mivavaka ianao misy fotoana ianao tsy mahatsapa nininy manaka ve ianao ny goavana indrindra afaka ionanao raha mamaky ny baiboly ianao ny olona tena mivavaka ao anatin'ny baiboly dia miaona amin'anjely fa ny olona tena midera ao anatin'ny baiboly dia miaona amin'andriamanitra fakeo baibolinao rehefa tena mivavaka ny olona zavatra mitrany misy anjery irahan'andriamanitra tonga eo aminy misy anjery mitondra lay valimbavaka tonga eo aminy fa ny olona kosa rehefa tena midera ao anatin'ny baiboly ny dera solomona inona zavatra mitrany andriamanitra mihitsy no miseho dia nilaza tamin'ny solomona hoe angatao zay tianao fa ho ataoko zany tenekeno kaikinao hoe afa mihitsy ny fiderana hoe ao anatsara zay olona tena midera an'andriamanitra dia mitondra an'andriamanitra mandehandeha na hoe miara mandehandeha amin'andriamanitra zany raha lasana bava no mahasarobidy ny fiainana feno fiderana rehefa midera an'andriamanitra ianao ainao zavatra mitranga miatika ny tendrombohitra eo alohanao ianao fa zao zavatra nazay ny tenin'andriamanitra ao amin'ny salamo fafito amin'ny sivifolo andiny fadimy ny tendrombohitra ozy izy dia miempo tahaka ny sava eo anatrehan'i jehovah zany hoe rehefa manana an'andriamanitra ianao rehefa midera an'andriamanitra ianao rehefa mivavaka ianao miafika tendrombohitra fa rehefa midera an'andriamanitra ianao tonga andriamanitra dia miempo tahaka ny savoka ny tendrombohitra eo anolohanao
manavaka mizavatra mitranga. Rehefa mivavaka ianao dia miady manao an'ilay antsoina hoe ina filazana azy spiritual warfare. Namana hoe ady ara-panahy ianao anatin'ny vavaka. Fa rehefa midera kosa ianao dia lasa manoatra noho ny mpandresy ianao satria nahoana ilay Andriamanitra dia raha ianao miaraka aminao. Ianao zany transforme ny fideranao. Tena kevaka kana ny fideranao dia mitransforme anao e. Amen na? Ny tena marina ka lasaka bavy dia izao. Ny fiderana no manosika ny vavaka. Ao anaty tsara? Ny fiangonana feno fiderana dia ho fiangonana feno fahagagana. Ao anaty tsara? Rehefa ataonao fiainanao ny fiderana dia ho lasa fiainanao azy ny fahagagana. Tena menina anafy be. Ny olona mitsofoka lalina ao anaty fiderana dia mitsofoka lalina ao anatin'ny fahagagana. Izany ny fahamarinana. Rehefa tena mitsofoka lalina ianao anatin'ny fiderana, amin'ny fotoana iny ianao ka ianao mitsofoka lalina ao anatin'ny fahagagana satria mahagaga miaraka aminao. Tena kenako hoe mahagaga miaraka aminao e. Raha te hiazona fiainam-pahagagana ianao, miazona fiainam-piderana. Na zavatra manodidina anao ary mahatonga anao tsy te hidery, vao maika au contraire ny ataonao, vao maika ianao midery. Raha mitady fahagagana ianao, feno fiderana ny fiainanao. Tena kevaka kana feno fiderana ny fiainanao e. Galasika nabavy eny tsara zao. Andriamanitra dia omniprésent. Fa ny toerana izay hipotrahany dia eo amin'ny toerana izay hiderana azy. Naiza misy an'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy misy eo naiza. Fa Andriamanitra miseho eo amin'ny toerana izay misy fiderana azy. Eo izy miseho hoe eto aho. Nefa izy naiza misy azy. Amen na? Arakao viatra eo? Arakao tsara viatra eo ah? Andriamanitra ka lasika nabavy raha vao misy fiderana dia tonga eo izy. Tena kelo kaiky hoe mbola misy fiderana hoe dia tonga eo izy. Amen na? Do tsika jery zavatra vitsivitsy mitranga rehefa ao anatin'ny fiderana. Vonina venao? Izy mila fanasitrana mitsanganomao mitanana. Fanasitrana-piainana amin'ny lafiny rehetra. Do tsika maka ny ten'Andriamanitra Samuel faharotoko faefatra amby roapolo andiny fadimy amby roapolo. Samuel faharotoko faefatra amby roapolo andiny fadimy amby roapolo. Tamin'ity fotoana ity nanomboka nanisan'ny olona David. Dia efa nanisan'ny olona David dia testan'Andriamanitra. Dia nampisafidy an David izy io inona tianao atao. Dia nisafidy Andriamanitra. David hoe raha ohatra ka miala any tanan Jehova dia aleoko arety mandringana. Dia tonga ilay arety mandringana. Ainao inona nampitratra an'ilay arety mandringana? Izao lazaina. Samuel faharotoko faefatra amby roapolo andiny fadimy amby roapolo. Ary David nanao altara teo an'i Jehova ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana. Ka dia nekeny Jehova ny fifonana natao an-tany ka nitsahatra tsy naneliny Israely intsony ilay arety mandringana. Raha mila fanasitranana ianao midika ao anaty fiderana. Firy ny marary eto amin'ity toerana ity ianao natsangamo ny tanany hoe tenena aseho hoe le marary eto amin'ity toerana ity zao ny zavatra apetrako aminao androany idery ianao androany. Midera tsy mbola misy ohatr'izany ianao. Ny tena fiderana, rehefa tena miditra ao anatina fiderana ianao dia adininao ianao. Jerenao kely jereo rehefa tena miditra ao anatina fiderana ianao dia adininao ianao. Adininao paozinao. Adininao hoe hitanianina ve amin'izao. Tadidinao David rehefa ny tena niterana na ny vadiny ary rehetrrehetra hoe ohatra ny adala ianao. Satria nahoana adininy Davida mihitsy napetraka Davida ny mahampanjaka azy fa nanandratra n'ilay mpanjaka ny mpanjaka izy. Ainao ny olana ankehitriny
fa maninona ny tsisy fahagagana ntsony any am-piangonana satria zao ny olona midera ary ny forma no ataony fiderana forme fa tsy fiderana avy amin'ny fo fiderana miaja asaina mandidy efa dikely kalasana bavy eo rehefa tena midery ianao adinao mombanao rehetra rehefa tena midery ianao sy misy ianao fa izy ny misy sy misy ny voninahitra ao fa izy ny misy davida tahaka tsy misy mahampanjaka azy fa andriamanitra reny lasa misy taminy zany tena tsy hoe fiderana rehefa tena midery an'andriamanitra ianao dia midina Jehova rafa zaho izy lay mpanasitrany anao raha misy zavatra tsafanao hoe marary ny fiainanao ny zavatra mila ataonao aza mandany andro mitarainy aza mandany andro miteny hoe tena aofatiny aretin'ity angamba aza mena voninahitra amin'ny problemanao aza mena voninahitra amin'ny bakteria tsarofa isaka miteny ianao tena mafy ty aretiko ty dia le bakteria amin'iny miteninao hoe mafy lay ny zavatra farany kely indrindra no baranao hoe mafy fa raha ohatra ka marary ianao dia tenene Jehova ao ianao le Jehova rafa ianao le mahay manasitrana ianao le mendrika ny fiderana ianao le goavana indrindra tsisy tiany amampiaretiko ty afaka manasitrana ianao miantso fanasitanana ianao miantso an'le mpanasitrana ianao amin'ny alalan'ny fiderana fa tsy miantso an'le mpanasitrana ianao amin'ny alalan'ny fiderana ao an'le bakteria mba raiso-tsainany lay virus kely indrindra no derainao fa tsy lay andriamanitra goavana indrindra raha marary ianao mideran'andriamanitra tenena kely oinao raha marary ianao hoe mideran'andriamanitra faro raha miatrika zavatra goavana ianao ohatra hoe miatrika tendrombohitra mihitsy ianao iverena kely le zavatra nyresantsika teo aloha teo raha tena mitsapanao hoe tena mafy ty eto lohako ty tena zavatra goavana indrindra tena hoe oatrehiko amin'ny fiainana salamy 7:10 hoy ianao tena tia zavatra goavana indrindra tsy maintsy atrehiko amin'ny fiainako ahoana ny fomba iverena ny vadiko lasy iny dia mampeo amin'izay nao hiteny ka le tanora miaraka amin'iny hoe jeune be miniry iny hatrety kizy ane be manjamaso be zay mivadina nisany hoe firy isany produit atao amin'ny tarantarena vehivavy gagy zay 5 nisany miaraka amin'ny volo 25 dia amin'izay le vehivavy mivoaka naturel 25 produit ny atao dia mivoaka naturel tsara kalasana bavy eo tsy mampaninona anao hoe na nosorana inona daholo ny tarehiny na nosorana inona fa ny anao midera an'andriamanitra ianao satria nahoana andriamanitra tsy mamindra montagne fa andriamanitra mampiepy montagne androany ianao rehefa raha ohatra ka ozy ianao hoe andriamanitra miatrika zavatra goavana ahoany ty asako ty tady voaroky ianao any ampiasana ary matoa voateny zany misy olona ohatr' zany eto ary misy olona ohatr' zany any amin'ny télévision tady voaroky ianao tady korotana ny zavatra rehetra rehefa mikorotana ny zavatra rehetra dia lasitsika miviry aviavanana mitady lalana aviavanana mba hanampiana antsika mba hamahana ny problème raha lasika nabavy eo tsarovo fa mahakristianina anao dia misy problème mandalovanao tsy hainao mihitsy ny hava azy mila boarinao sainao hoe andriamanitra za kristiana dikan'izany ny adversairako ny devoly dikan'izany misy karazana problème amin'ny maha-olombelona tsy ho voavahako mandrakizay satria voafetra fa andriamanitra satria ny devoly notondra anazy mahay manao mihoatra ianao andriamanitra mahay mamahalio ianao misy problème anao andriamanitra mahava azy noho izany ianao andany andro hitady hevitra mahana problème hitady vola viavanana hitady olona nampy anao viavanana ary zay atsonao vao maika mamono telefôny zay atsonao vao maika mandatsanao dikan'izany raha lasana bavy aza mandany andro mitady vahaolana rehefa tsy misy fa inona natao dia rao andriamanitra asangato izy fa
mampiampy tendrombohitra. Tena kely akaikinao izy mampiampy tendrombohitra hoe dia raha izy afaka mandroso ny louange ao arinao. Fahatelo, azonao tsara ve rehefa sendra tendrombohitra na naendrika olana eo anoloanao, aza mandany andro, aza mandany andro amin'ny zavatra tsy vita, aza miditra amina tsony hoe vitsika mibaby tafotro. Tena kely akaikinao ndraindray tsika tena tahaka ny vitsika mibaby tafotro e. Mizaka ntsera ny ainy, mizaka ntsita-tsoa zay atao, fa raha lasika nababy amin'izay fotoan'izay, inona nataonao? Teny fotsiny hoe devoly zay neritreretinao. Fantazo ty secret nampianaran'Andriamanitra anary, tsy misy problème tonga eo fiainana ka tsy efa voavahan'ny aloha. Alohany atongavan'le problème izy efa namahazo. Amen. Dikan'izany efa miatrika zavatra ianao, terao Andriamanitra, aza mitera problème anao, aza varina mitantara anazy. Ny olanao dia izao tantaranao amin'ny olona rehetra ny problème anao. Se olona mifanena aminao tena mafy ane manjoa anay, fanena amin'ny olona renenao tena mafy ane manjoa anay, miona amin'ny olona renenao tena mafy ane manjoa anay. Ny olona zay mahitanao farany iantso ny anaranao hoe tena mafy manjoa azy. Fa inona ny tokony ataonao rehefa hoenao ity le karazana zavatra tsy vitan'olombelona intsony? Dia izao, terao amin'izay Andriamanitra. Andriamanitra matotonga eto ty zavatra tsy vitako ty ianao ny amahana azy. Tsy mitondra anay eto ianao mba hompiteny, fa mitondra anay eto ianao mba hanangratana ny voninahitra ao. Androana Andriamanitra hifaly amin'ny fanatrehanao sahady hananatra anao satria fantako fa hanao zavatra indray ianao, dia miomany ianao fa hanao zavatra izy. Rehefa ao anaty problème, assureo fotsiny miaraka amin'Andriamanitra ianao. Ao anaty tsara. Rehefa ao anaty problème, assureo miaraka amin'Andriamanitra ianao. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao, na ny laforme rehetra fa tsy mahamay ianao. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao, na ny ranom-peary tsy mampiletika ianao. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao, na fahavalo arivo ary tsy maharesy ianao. Assureo miaraka amin'Andriamanitra ianao. Tenikenao kaikinao, assureo miaraka amin'Andriamanitra ianao e. Teneno azy, misy olana tsy ho voavahanao. Teneno akaikinao, misy olana tsy ho voavahanao e. Fa assureo miaraka amin'Andriamanitra ianao. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao, tsy ravo zany ianao eo. Tsy ravo ianao eo. Amen. Tantara faharoa toko faharoapolo ambin'ny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Tantara faharoa toko faharoapolo ambin'ny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Alleluia. Alleluia. Ianaran'i Jesosy vakiko ilay izy ka nanao hoe mihainoana ireo Joda rehetra sy ny mponina ao Jerosalema ary ianao Josafata mpanjaka, zao nolazain'i Jehovan'Andriamanitra ireo aminareo, aza matahotra na mivadi-pony amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fa anisa ozy izy an'Andriamanitra. Raha pitso dia midina hiady aminy ianareo, findreo hiakatra amin'ny fiakarana zizy izy ary anareo ahita azy eo amin'ny farany loha sandika tandrifiny efo Jeroely. Tsy anareo rehefa no hiady amin'ity. Tenekeno akaiky anao, misy fotoana tsy ianao niady hoe. Amen. Mijanona tsara fa ho hitanareo ny amonjeny Jehova anareo. Joda sy Jerosalema aza matahotra na mivadi-po, fa raha mipitsy dia mivoa hiady aminy fa Jehova no momba anareo. Andiny fa roa amby roapolo ary raha vao nanoka ny ovy sy ny dery eo dia nasiany Jehova olika amelany taranaka Amona sy Moaba sy ny avy amin'ny tendrombohitra Seir zay avy amelany Joda ka dia resy ireo. Raha vao nanomboka naninona hoany ny ovy sy naninona ny dery. Rasika nabavy za fantatro androany isy olona iara-ody amina fagaka namboatsy. Stop complaining.
zay ny monimoniny raha tsokona rahalasika nabavy dia izao ny rehefa monimonina ianao dia mahatonga an'Andriamanitra tsy midina ny fiainanao fa rehefa midera ianao dia mahatonga an'Andriamanitra mahazo tsirony aminao tena kelo kakina mahazo tsirony aminao Andriamanitra hoe ao anatsara alleluia mbola hitoya isika amin'ny heriny androany tena te hitoya satria ny loha hevitra amin'ny heriny androany dia izao hoe fiainana tsy rava mandrakizay mitoy amin'io a amen fa nitebika androany dia tsotra aoka ianao ho tonga olona mpitery